Amin'io herinandro vaovao itsidika io ny fidirana vaovao an'ny sekoly ambony Lumière eny Bevalala Malao eny. Niona tamin'ny mpampalala vaovao ny tompon'andraikitry ny sekoly nahafahany namela belatra misy kokoa no mahakasika ny tsara ho fantatra ao amin'izay sekoly izay. Fampahafantarana ny momba ny sekoly sy ny lalana afaka izoran'ireo mpianatra afaka ny fanadinana baccalauréat. Ireo no tanjony valan-dresaka izay nokarakarain'ireo mpitantana ny sekoly ambony Lumière eny Bevalala Malao ny alarobia lasa teo ho an'ireo mpianatra tanora ireo. Karazana taranja maro toy ny fitantanana, ny lalàna, ny banky sy ny fampindramam-bola madinika sy ny fitantanana ny sekoly no ampianarina amin'ity université ity. Ao anatin'ny fampiarana ny rafitra LMD dia namory ny mpianatra sy ireo maniry hianatra eto amin'ny Université Lumière Bevalala Malao izay tompon'andraikitra eto an-toerana. Ny antony nanaovana izany famelabelaran-kevitra izany dia voalohany indrindra hanampiana mpianatra ahoana no ampiasana ny haivarotra na marketing aombiazana ahavitana ny fianarana sy hatrehana ny fiainana ho avy rehetra. Ny loha hevitra faharoa izay no adiadiana androany sy novelabelarin'ireo mpanao famelabelaran-kevitra ihany koa dia mikasika ny hoe ahoana no anarenana ny toe-karem-pirenena aoriana ny crise izay naharitra 5 taona be izay. Na dia efa nisy ary ny fidirana ny volana oktobra lasa teo dia amitoy ny fisoratana anarana ary raha tsy misy ny fiovana dia hiditra amin'ny herinandro iny ny andian'ny faharoa. Ny sekoly ambony Lumière etsy Bevalala Malao moa izay namoaka ireo tanora miaraka amin'ny diplôma ankataovan'ny fanjakana.